Zay makasika ny raharam-pirenena zay atrany tsy fotoana ny korotana intsony zao hoy indranto rakotonanary lehibe ny faritra Analamanga fa fotoana hiatrehana fampandrosoana ka miantso fitoniana ny tenany manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena izay mandalo amin'izao fotoana izao. Manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena miantso fitoniana ny lehibe ny faritra Analamanga Andriamatondrantoro Rakotonanary sy fotoana ny korotana intsony zao izy fa fotoana hiatrehana fampandrosoana. Misaotra ny vahoaka Analamanga satria tamin'ny fanalana ireny sakatsakana resireny dia niarany asa tamin'ny vahoaka Analamanga indrindra moa zany tamin'ny faritra distrika faharoa iny dia hita hoe mila fiainana milamina ny vahoaka ary amin'izao akatoky ny asaramanitra zao dia mbola manentana ihany zany hoe ny zava-dehibe dia izay firaisankina zay firaisankina raha misy no hevitra tokony ampiadiana ahafahana mampandroso dia aloha mifanantona dia miresaka. Mikasika izay asa fampandrosoana izay maromaro ny tetikasa ivery faritra Analamanga tanterahana ao anatin'ny ambolana faharoa amin'ity taona 2024 ity. Ny andraikitsika voalohany moa dia ny tantsoroka amin'ireo commune rehetra eto amin'ny faritra Analamanga ary afa misy andeha atoato zany hoe farafatarany amin'ny voalohan'ny herinandro iray ny fizarana indray fanampiana fampitovana n'ireo commune maromaro misy 520 eo izy amin'ity azo fanampiana zany eo amin'ny simenitra sy ny loko sy ny tafo zany hoe isy fizarana amin'izay nampiany zareo anamboarana an'ireo efitrano fianarana sy ireo CSB ny sasany moa ny braony commune mihitsy no ambarina ao anatin'izany dia misy an'izay aloha zany ataontsika amin'ity eo koa efa mandeha ihany efa manomboka ny asa mikasika ny maison des jeunes eny Ambohidratrimo. Ankoatra ireo anisan'ny tetikasa ho totosain'ny faritra Analamanga miaraka amin'ny commune Antananarivo renivohitra ihany koa fanatsarana ny kianja fanaovana volley, basket ary handball eo ivelan'ny Mahamasina.